Comment déplacer ses photos et vidéos, faire la carte SD pour libérer la mémoire. Atoroko anao anatin'ity vidéo ity ny fanaovana an'izay arahoary. Miarabanao na tena ny anarako tonga soa eto amin'ny vidéo mania, le meilleur endroit pour apprendre de faire belles photos, de belles vidéos, pas cher et rentable. Voalohany indrindra rehefa te hamindra fichier ianao dia mila makao amin'ny mes fichiers ao amin'ny téléphone. Atoroko anao hoe zay rehefa eo. Aorianan'izay koa dia atoroko anao hoe ahoana ny fomba anaovana an'izay en automatique hoe isaka maka photo, vidéo dia tonga dia makany amin'ny carte foana le izy. Miditra ao amin'ny gestionnaire de fichier dia makany amin'ny stockage interne dia ao amin'ny DCIM dia caméra dia sélectionnena tsirairay le izy raha ohatra tsy izy rehetrarehetra no tianao alefa. Sinon ery ambony à droite misy hoe sélectionner tout dia avy eo déplacer des carte SD des DCIM des caméra dia avy eo collena dia miandry an'ilay temps de déplacement. Dia raha tianao atao en automatique zay processus zay dia makato amin'ny caméra appareil photo dia miditra paramètres misy hoe enregistrer sur la carte SD. Tsy voatery hoe tonga dia ohatran'ny eo ny eo anareo fa mety hoe stockage dia sélectionnena le carte SD. Dia zay le izy fa hainao dia raha nianatra zavatra vaovao ianao teto dia like eo, partage eo, commente eo dia amin'ny herinaratra indray tsika miaraka amin'ny vidéo vaovao.